Dia faly miarabantsika rehetra indray androany amin'ny horonan-tsary manaraka. Ireo horonan-tsary teo aloha moa izany dia miompana indrindra amin'ireo torohevitra izay ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny ray aman-dreny amin'ny hoe fomba ahafahantsika manantona bebe kokoa an'i Kristy ary mametraka azy ho tena tompo sy mpanjaka amin'ny fiainantsika ary izy no eo ampovoan'izany fiainantsika izany ka izay rehetra ataontsika sy tenenin'ny vavantsika dia tokony mivohy avy amin'izany fanarahana an'i Kristy izany. Ny resaka moa tsika momba ny resaka vavaka soratra masina ary androany tsika dia hiresaka momba ny sakramenta. Mialohan'ny hidirana amin'ny loha hevitrintsika androany izany dia ny sakramenta dia inona avy ireo zavatra fototra tsara ho fantatra aloha mialohan'ny hidirantsika amin'izany. Ny tsara ho fantatra voalohany izany dia ny olombelona dia vatana sy fanahy. Ilay vatana hitantsika maso eto ivelany io izany dia ilay fanomezan'Andriamanitra antsika mba hitondra ilay fanahy izay ao anatintsika. Ary io fanahy izay ao anatintsika io dia tsy inona fa io ilay manome fiainana antsika, mahatonga antsika afaka mihetsika, mieritreritra, mifaly, mitia sy manao izay zavatra rehetra amin'ny maha olombelona antsika. Dia io fanahy io izany. Ny vatana dia mety maty ary mety rava. Nefa kosa ny fanahy dia tsy mety maty fa maharitra mandrakizay. Noho izany izany rehefa maty isika olombelona ka mandao ity fiainana eto an-tany ity dia miala amin'ilay vatana ilay fanahy ary izay mahatonga an'ilay vatana tsy misy fiainana intsony. Tsy misy aina intsony izany io rehefa miala ilay fanahy. Ary rehefa manomboka tsy misy aina intsony io vatana io dia izy ilay manomboka mialoha ary rehefa rany dia tsy misy valoa ny vatana. Amin'io nefa ny fanahy rehefa miala amintsika dia hoverina mandrakizay. Ka eto indrindra no isintomako-saintsika rehetra fa raha velona mandrakizay izay ilay fanahy dia tsy hoe mihentsingevahevana eny fotsiny fa na izy makany an-danitra na makany amin'ny afo be. Ary tena mbola misy ny paradisa sy ny elo. Raha misy moa izany ny lainga fahanany satanan'ny olombelona ankehitriny dia nataony tsy hita maso tsy eritreretintsika mihitsy ny fiainana ao aorianan'izao iainantsika izao dia ny paradisa sy ny elo. Ka noho izany dia ataony mihitsy ny olona sahirana mafy mikarakara ny fiainana eto an-tany. Noho izany izany dia tokony ny tiako hisintonana amintsika eto izany hoe izay no mahatonga n'ilay tamin'ilay loha hevitrintsika tamin'ilay vidéo tany aloha hoe ny tokony ho tanjon'ny olona tsirairay avy aloha dia ny hoe ho any an-danitra. Ary avy eo ny tanjon'ny ray aman-dreny tsirairay avy dia tokony hoe hitondra ireo zanany ireo any an-danitra ary mazava ho azy fa ny tanjon'ny mpivady dia tokony mifanampy mba handehanana any an-danitra. Noho izany izany ny olombelona tsirairay dia manana mission daholo fa tsy hoe eto an-tanitsika dia mandeha ho azy fotsiny ary nefa miezaka mafy dia mba ho lasa tafita dia lasa manam-bola be dia manana trano tsara tarehy, manana tômôbila tsara tarehy, manana asa tsara, manana entreprise ngeza be. Ia, izany eo daholo izany rehetra izany mba ilaina aloha ny zavatra ara-materialy raha mbola eto an-tany fa tsy tokony izay no mibahana be satria izay dia ho tapitra fotsiny izay satria na manan-karena toy ny inona ary ianao ka hoe tonga ny andronao ka tapitra tsy afaka hitondrintsika na dia ataoko hoe zavatra iray grama ary amin'ireo zavatra nananantsika teto an-tany. Fa ilay fanomanana ilay fiainanao aorianao izany tena tokony himasoantsika.
Dia niresaka momba ny paradisa moa tsika teo izany, na koa hoe antsointsika hoe fanjakan'Andriamanitra. Dia hovakiako aminao ty soratra masina ity izay nalaina tao amin'ny Lioka. Ary tsy ataon'ny olona hoe indro aty na arỳ izy, fa indro ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa no tian'Andriamanitra lazaina amin'izany fa dia hoe io fanjakan'Andriamanitra io, izay paradisa izay katsahantsika io, izay hoezahantsika io mba ho azo rehefa miala eto, dia efa afaka miaina an'izany isika manomboka etỳ an-tany. Ary dia ao anatintsika ao izany fanjakan'Andriamanitra izany satria tadio tsara fa raha manana fiombonana amin'Andriamanitra ianao ka miray amin'Andriamanitra dia mameno fahasoavana ho antsika izy. Dia iny fahasoavana iny izany raha ataontsika amin'ny teny indrana moa hoe la grâce de Dieu, na amin'ny teny anglais hoe the grace of God, dia tsy inona izay fa izay ilay fiainan'Andriamanitra izay miaina ao amintsika. Ka raha ny fiainan'Andriamanitra no tena miaina ao amintsika, dia efa miaina ny fanjakan'Andriamanitra tsika eny dia etỳ an-tany. Ny tsara ho fantatra manaraka dia ny fahotana dia misy karazany anankiroa. Misy ny atao hoe fahotana madinika ary ny fahotana mahafaty. Ny fahotana madinika dia ireo fahotana izay ataontsika indraindray ireo fahotana majinijinika ireo, fa ny efehan'io fahotana io izany dia tsy dia gravy loatra. Fa na izany ara dia fahotana io ary mbola manimba ny fihavanana amin'Andriamanitra izay manalefaka ilay fihavanana ary koa amin'ny fihavanana amin'ireo manodidina anao. Fa ny fahotana mahafaty dia ilay fahotana mahafaty izay inina atao ary tena gravy ny fiantraikany, iny no atao hoe fahotana mahafaty. Ny olana amin'io fahotana mahafaty io raha manao io ianao dia tena manapaka tanteraka ilay fihavanana amin'Andriamanitra. Raha ny fahotana madinika izany mampalemy sy mampagoragora an'io fihavanana io, fa ilay fahotana mahafaty dia tena manapaka tanteraka. Ary inona moa dikan'izany hoe manapaka tanteraka? Rehefa nanapaka tanteraka toy ireo nataony Adama sy Eva, izay ninitsy nanaraka ny didin'Andriamanitra, dia misaraka ianao amin'Andriamanitra. Ary raha sanatriaka maty ianao amin'iny toe-panahinao iny, izay tsy ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia malahelo aho milaza fa amin'iny ilay olona no hoe mandeha any amin'ny afo be. Tsara ho fantatra izany inona ireo karazana manapaka fihavanan'Andriamanitra, dia misy fepetra telo amin'ilay fahotana io. Voalohany, efa fantatra fa fahotana. Raha efa fantatrao fa mbola ininao atao ihany dia izay no fahotana mahafaty azy, hoe efa fantatra dia mbola inina atao ary ny fiantraikany dia lehibe. Dia izay no mampanimba fihavanana amin'Andriamanitra. Marihana moa izany fa isika olombelona dia tsy afaka ny hitsaratsara foana ny olona hoe iranona sy ranona dia mpanao fahotana mahafaty, iranona sy ranona toy izao sy toy izao. Tsy anjarantsika olombelona no mitsara izany, fa an'iny olona iny sy Andriamanitra no mahita hoe ity ny fahotana mahafaty sy nampisaraka azy an'Andriamanitra. Fa ilay ity tsara fantarintsika fotsiny eo amin'ilay fanahy inina, efa fantatra, raha ohatra ka tena efa fantatrao fa tsy mety ny ataonao nefa mbola ininao atao ihany, dia iny moa ilay ao anaty baiboly ao mihitsy ilay miteny hoe inona moa fa fahotana ataonao amin'ny fanahy masina no tsy ho voavela. Ary raha nazavain'ny Papa João Paul faharoa moa iny dia ny fomba nanazavaina anazy hoe ianao ilay mininy mihitsy mandany famindrapon'Andriamanitra
iny ilay hoe fahotana amin'ny fanahy masina ka tsy ho voafela, satria ino moa zany efa ianao mihitsy no tsy metiko dia tsy ho voafela ny helokao, satria ianao efa minia hoe sasany moa efa mpanota efa tsy izy intsony aho fa tsy angata-pifonana intsony. Misy ohatra vitsivitsy zany reto aloha ho tany saiko eto dia izay mety ho faotana mahafaty ka tokony ataontsika izay tsy hanaovana azy mihitsy aloha. Dia eo ny famonoan'olona, fanitsakitsaham-bady, ny fijangajangana, ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, ny halatra, ny fanalan-jaza, ny fanaovana ny eutanasie, na io moa zany raha misy ilay olona hoe efa antitra na hoe marary mafy ireny dia ampiana izy mba ho lasa ka ho faty, izay ny eutanasie. Ny pornographie izay marihana manokana eto fa io ny anisan'ny tena fototry ny fahotana sy ny fandehanan'ny olona any amin'ny elo be indrindra, izay mitarika na mbola azo atao hoe ankizy, tanora, olon-dehibe dia maro ny tratran'io ary tena zavatra mila hialana sy hialana lavitra. Ny fanararaotana ny mahantra, ny fanaovana tsinjy azo lena. Ny fiangonana dia mampianatra fa fahotana mahafaty ny minitsy mandeha lamesa amin'ny alahady sy ny andro voadidy amasinina rehefa afaka manatrika izany ianao. Noho izany raha ohatra ianao ka hoe tsy marary na hoe tsy misy moa ny toerana any ambanivohitra be tsy misy mopera, tsy misy fiangonana dia tsy ho fahotanao raha ohatra tsy afaka nandeha ianao, fa raha ohatra ianao ka mbola afaka nandeha dia fahotana. Maninona moa izany no lasa fahotana? Satria ireo etsy ambony rehetra dia mandika ny didin'Andriamanitra, kanefa koa tsika koa dia nangatahany Kristy mba hanaraka ireo didin'ny fiangonana izay nampianariny tamin'ny alalan'ny fiangonana no niteny hoe tokony manaraka ny didin'ny fiangonana, ary ao anatin'ny didin'ny fiangonana dia misy hoe mamonjea lamesa isan'alahady sy amin'ireo andro voadidy amasinina. Ka noho izany raha tsy manaraka izany ianao dia anisan'ny mandaha ny didy ihany koa ka mampisaraka anao amin'Andriamanitra izany. Dia ireny aloha zany aloha ny zavatra tiako hamarina amin'ny voalohany kanefa kosa dia misy ny vaovao mahafaly, satria tsy hoe vaovao mampitahotra no zavatra teneniko eto fa ny zara vaovao mahafaly no tena misy ary ny fanantenana sy ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy misy fetra. Ka noho izany alohan'ny nandaozan'i Jesoa an'ity tany ity tamin'izy nandalo tety dia nametraka antsika ireo fanomezana dia tsara indrindra izay nomeny antsika dia ireo sakramenta. Nomeny sakramenta anankifito tsika mba ahafahantsika mijanona sy miaina sy migoka izany fiainana sy ny fanjakan'Andriamanitra izany mandrakariva. Ary raha sendra solavaka isika na ohatra ka hoe mila fanampiana dia nomeny andreo sakramenta mba hamezany antsika indray izany fiainana sy famezam-pahasoavana omeny antsika izany mba hame an'ilay ainan'Andriamanitra mba hiaina ao amintsika ary mba ho iray aminazy tokoa isika. Izay no nanomezany antsika ny atao hoe sakramenta. Ka inona ary ny atao hoe sakramenta? Ny sakramenta dia famantarana mandaitra handraisam-pahasoavana naorin'i Kristy sy nankininy amin'ny fiangonana izay zarazarana amintsika ny ain'Andriamanitra. Lavalava ihany moa izany teny izany fa averiko. Ny sakramenta dia famantarana mandaitra handraisam-pahasoavana naorin'i Kristy sy nankininy amin'ny fiangonana izay zarazarana amintsika ny ain'Andriamanitra.
aleo rasako kely io définition io dia ho hitantsika eo ny dikany. Izany famantarana mandaitra. Dikan'izany raha amin'ny teny indrana moa izy zany dia hoe signe efficace, izany hoe amin'ny teny anglais efficacious sign na hoe efficacious outward sign, hoe signe ety ivelany, famantarana ety ivelany izay mandaitra hoe misy zany le zavatra hoe ohatra hoe meko exemple zao ohatra hoe nino kominio dia signe famantarana ny mofo amin'ny sarin'le izy iny fa ao anatiny ny substance anina dia ny vatana sy raha ny fanahy ary ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, mandaitra le izy andraisam-pahasoavana. Io zany dia andraisantsika ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ary naoriny Kristy. Izy ireo tsy ny fiangonana no namorona ny sakramenta, fa i Kristy mihitsy. Ary izay sakramenta raisinao amin'izy fito ireo dia hitanao amin'ny baiboly ahoana no nanomezany Kristy azy ho antsika, teo ny nanomezany ohatra, teo ny naoriny tamin'ny fomba fitenenany sy ny fizarany atsika, fa izy indrindra no name atsika. Ary nankininy an'ny fiangonana, izay nomeny an'ny fiangonana zany mba hizaran'izy ireo mitohy izay hatraminy 2 taona mahery lasa izay tamin'ny Jesosy nanao anazy ka hatramin'izao dia ny fiangonana mbola manome an'ireo sakramenta ireo ary tsy tena fahasoavana izay izarazarana amintsika ny ain'Andriamanitra. Io ilay teneniko teo hoe ilay ain'Andriamanitra izay miaino amintsika, izay mahatonga antsika ho masina ary indray androany ho lasa olo-masina. Ireo sakramenta dia azontsika tsinjaraina anankitelo zany ilay izy dia misy ny firosoana ho kristianina. I sakramenta firosoana kristianina dia ireo sakramenta izay raisintsika ka mahatonga antsika ho kristianina ary ho ao amin'ny fiangonana. Dia izy ireo dia ny batemy, ny fankaherezana ary ny eukaristia masina. Ny groupe faharoa dia ny fanirahana sy firotsahana, ka io dia ny sakramentan'ny filaharana ary ny sakramentan'ny mariazy. Dia ny groupe fahatelo dia ny fanasitranana. Ao no ananantsika ny sakramentan'ny fampihavanana na ny kofesy ary ny sakramentan'ny fanosorana ny marary. Ny sakramenta voalohany dia ny batemy, manala ny fahotana tamin'ny fototra ary mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Isika rehetra moa zany izay taranaka Adama sy Eva dia teraka miaraka tamin'ny fahotana tamin'ny fototra. Ary io izay nanakana antsika sy ho any an-danitra io na hoe any paradisa. Fa rehefa kosa mandray ny batemy isika dia afaka izany fahotana tamin'ny fototra izany ary dia tonga zanak'Andriamanitra isika. Isan'andro dia tokony miaina ny fanekenana ataontsika tamin'ny batemy isika. Ka inona avy ary izy ireo izay hoe mandà any Satana, mino an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, ary mino ny eglizy masina sy ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Zava-dehibe tokoa io ary anisan'ny zavatra important ny fahatsapana fa zanak'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Satria raha tokoa raha tena ataonao andoha tokoa izany rehefa manao zavatra ianao na amin'ny fiainanao, ka tena tsapanao tokoa hoe zanak'Andriamanitra ianao dia mino aho fa tena hafa mihitsy no fomba fijerinao amin'ny fiainana sy ny fandehan'ny fiainanao raha manonona isan'andro ianao fa zanak'Andriamanitra.
Misy fiteniny Victoire Rasoamanarivo izay olo-tsambatra Victoire Rasoamanarivo izay hoe raha nitenenin'ny mamany izy hoe tsy tokony hanao kristianina ianao, tsy tokony hanao katolika ianao, ninon'Andriamanitra sy mivavaka ianao dia ny zavatra navaliny dia hoe zaho ozy izy ny fiainako tsy ho toy ny omaly intsony fa efa hafa ny fiainako satria aho te ho zanak'Andriamanitra. Izay no nataony. Ary izay izy efa niteny izy tsy afaka ny hiverina intsony izy fa tsy maintsy miroso dia hatramin'ny farany izy nitazona izany. Ny fankahirezana dia ny sakramenta izay anaovantsika ny safidy malalaka mba ho tena kristiana, ho tonga vavolombelon'i Kristy ary manaiky ho irahany. Amin'io fotoana fahazahoantsika ny fankahirezana io dia ny fahasoavan'Andriamanitra azontsika dia mahazo ireo fanomezany fanahy masina itsika. Ka misy anankifito izy ireo ary tsara ho fantatra ary tokony hivavahantsika sy hilofosantsika isan'andro ny mba hanana azy ireo sy ny hampiasa azy ireo amin'izay rehetra ataontsika isan'andro dia ny voalohany dia ny fahendrena, ny faherezana, ny fahazavan-tsaina, ny fifidianana, ny fahalalana, ny fitiavam-bavaka ary ny fahatahorana an'Andriamanitra. Io fahatahorana an'Andriamanitra io moa zany tiako hazavaina kely satria indraindray tsy azontsika ilay izy fa ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy ilay hoe matahotra an'Andriamanitra satria raha manao zavatra tsy mety dia mety lasa any amin'ny helo na hoe misy zavatra ratsy hitranga amin'ny fiainako, tsy izay ilay izy, tsy hoe matahotra ilay izy fa ilay hoe tena tia ahy ny tompo ary izaho koa tia azy ka tena tsy tiako ny hanao zavatra tsy mety ka hampalahelo anazy. Araka ny hitantsika ao amin'ny katesizmy Fiangonana Katolika moa izany dia loharano sy tampon'ny fiainan'ny kristianina manontolo ny Eukaristia. Loharano sy tampon'ny fiainana. Izany hoe tokony ao amin'ny Eukaristia tsika no mivohy ny fiainana satria io ny loharanon'mpiainantsika. Ary tampon'ny fiainana izany tokony io no ambony indrindra amin'ny fiainantsika. Maninona moa no izy no loharano sy tampon'ny fiainantsika satria ny Eukaristia dia inoantsika maha-katolikatsika fa vatana raha fanahy ary maha-Andriamanitra any Kristy tokoa ny Eukaristia. Noho izany, noho i Kristy ilay lalana sy fiainana sy fahamarinana, izy ny loharano sy tampon'ny fiainana. Ny Eukaristia masina dia veriketo izany fa dia vatana raha fanahy ary maha-Andriamanitra ny Kristy. Ireo sakramenta hafa ary koa ireo andraiki mpanompoana rehetra dia rehetra amin'ny fiangonana sy ny lahasa maha-apôstôly dia voafehy avokoa ao amin'ny Eukaristia sy voaasina aminy. Satria ny Eukaristia masina no misy ny rakitra rehetra ara-panahin'ny fiangonana, izany hoe ny tenan'i Kristy mihitsy ilay pakatsika. Zava-dehibe tokoa ny Eukaristia masina ary io ny anisan'ny sakramenta izay azontsika raisina isan'andro. Tsy voafetra ny fandraisana azy toy ny batemy izay indray ihany, ny fankahirezana izay indray ihany, fa ny Eukaristia masina dia afaka raisintsika isan'andro. Ary tokony hisy lamesa isan'andro raha mitady ianao amin'ny toerana izay tokony hisy an'izany fa possible ny mahita lamesa isan'andro raha te hanao an'izany ianao. Araka ny voalazako tary aloha, tery am-piandohana izany
dia ny famonjena ny lamesa isana alahady sy amin'ny andro voatokana masinina dia anisan'ny didin'ny fiangonana izy io ary raha maha katolika antsika dia tokony mandeha mamonjy lamesa isika isana alahady ary amin'ireo andro natokana hamasinina. Ny fijanonana minitra vitsy ao aorian'ny lamesa izay manao mivavaka fisaorana, io dia anisan'ny zavatra izay hitako tena nampiova tokoa ny fomba fanantonako ny kominio, ny fijanonana kely minitra vitsivitsy ary manao mivavaka fisaorana rehefa vita ny lamesa dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany fahasoavana lehibe izany, dia mba au lieu de hoe mihazakazaka mandeha mivoaka manenjika izy ny tavavoaka voalohany satria misisisika na hoe misy embouteillage avy eo aleo dia mijanona kely dia tena manao fisaorana fankasitrahana izany fanomezana lehibe omen'Andriamanitra anao izany. Isika koa izany rehefa manantona handray kominio dia tokony tena hita taratra eny hoe Andriamanitra ny andeha hanantonako, andeha handray an'Andriamanitra aho. Zava-dehibe anie izany e, raha kivontsika kely fotsiny masontsika ka eritreretintsika kely fotsiny izany hoe imagine hoe handray an'Andriamanitra ianao ary ho iray aminao Andriamanitra amin'iny fotoana iny, hiditra any anatin'ny vatanao any Jesosy, andeha amin'ny sela tsirairay avy ao anatin'ny tenanao iny, mandeha amin'iny manaraka ny lalan-drahanao rehetra sy ao miparitaka amin'ny vatanao ary ho iray tokoa aminao mandritra ny minitra vitsivitsy i Jesosy amin'iny andro iny indraisanao ny kominio iny. Raha azontsika tsaina izany hitantsika tokoa fa zava-dehibe izany ary fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra. Ka ahoana moa no hanehoanao an'izany fanajana izany? Amin'ny fananana révérence rehefa tonga mandray ny kominio, fanaovana akanjo mendrika, fanajana sy ny fandoliana manoloana ny tabernakla. Rehefa miditra isika dia manao ny genuflect moa amin'ny teny anglais ny fiteny anazy, ianao ilay mandoalika amin'ny lohalika ao ankavanana iny izay mijery ny tabernakla ianao dia maneho an'izay fanajana izay an'Andriamanitra hoe tonga eto amin'ny anoloananao ary mino aho fa ianao tokoa ao anatin'io tabernakla io, omeko ny fanajana ambony indrindra. Fanaovana mari-panajana amin'ny anaran'ny iray rehefa mandalo fiangonana. Rehefa mandalo fiangonana katolika ianao na mandalo handeha hiasa na mandalo fiangonana fotsiny dia zary no manao ny anaran'ny iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Ho fanajana izany fa hoe ao am-piangonanao Jesosy, ao anaty tabernakla ao. Misy moa izany fepetra kely reto tsara ho marihana fa ao anatin'izay fanajana izay koa izay fandraisana an'Andriamanitra izay, fandraisana ny vatan'i Kristy izay dia misy fepetra izany alohan'ny andraisanao kominio. Ny voalohany dia tokony anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao ary tsy manao fahotana mahafaty, tsy voakofesy. Araka ilay tenintsika tary aloha tary misy ireo fahotana mahafaty. Raha ohatra ianao ka nanao fahotana mahafaty dia efa nisaraka tamin'Andriamanitra izany ianao, ilay fihavanana dia efa tapaka ka mila mikofesy ianao mba hamerina an'iny indray dia ahafahanao indray mandray kominio. Ny faharoa dia mila tsy misakafo ianao adiny iray mialohan'ny andraisanao satria mba hanomananao tokoa ny vatanao mba handraisanao an'i Jesosy. Ny fahatelo dia tokony mino ianao fa iny kominio iny dia vatana ra an'i Jesosy. Raha mahafeno an'ireo fepetra izany ianao dia afaka mandroso ary mandray. Ny challenge izay mba omeko anao androany dia mba mandehana mamonjy lamesa andavanandro. Anisan'ny zavatra hitako nampiova ny fiainana tokoa ny fandehanana an'io
ekeko fa misy ireo adidy aman'andraikitra izay ataontsika sy ireo amin'ny tokantrano ny asa sy ny sisa fa na dia manao ara hoe mifidiana andro iray izay ahafahanao mandeha dia mba andramo dia mandehana indray mandeha. Zava-dehibe izany satria ny fandraisana ny Eukarista dia mampitombo hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao sy ny fiainanao, ary dia efa nanome promesy koa moa i Jesoa hoe izay mandray an'io vatako io, izay mihinana ny vatako izy ka misotro ny rako dia hanana ny fiainana mandrakizay. Ny sakramenta manaraka izay horesantsika dia ny fampihavanana na ny fanaovana ny kofesy. Misy dingana vitsivitsy moa izany tokony arahana alohan'ny hanao kofesy satria mariako eto fa ny kofesy dia ny sakramenta izay manadio antsika sy manala ny fahotantsika, ary rehefa miditra ao amin'io fanaovana kofesy io isika dia i Jesoa mihitsy no miresaka sy manala ny fahotantsika ao. Ny mopera moa izany dia fitaovana izay ampiasain'Andriamanitra amin'izany izay ataontsika hoe in persona Christi. Izy no ampiasain'i Kristy ary rehefa miteny izy hoe izy no manome an'ilay absolution anao iny izy dia i Jesoa no miteny an'iny, izay mamela sy mamotsitra anao amin'ny fahotanao. Azafady. Ny dingana voalohany dia kofesy moa izany dia aloha izany azafady aloha verina kely fotsiny hoe ny kofesy izany ekeko hoe indraindray izy kofesy mieritreritra ny olona hoe tsy ilaina ny kofesy sy ny ohatran'izay, fa ny tiako mariana toraka izany ny tenako moa izany nisy fotoana tsy nandeha kofesy angamba fa mataonany mataonany fa tena efa hitako amin'izay no niverina ny kofesy aho, ary efa tena niezaka mba mandeha au moins indray isam-bolana, hitanao mihitsy ny fiainanao, ny fiovan'ny fiainanao satria eo ianao manala ny vesatry ny fahotana satria mavesatra tokoa ny fahotana, ary iny no manampy anao amin'ny fiainanao satria lasa miaina ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao ary miova amin'ny fiainanao. Mbola tsaroako foana ity tantara kely natao moperanay indray andro ity hoe misy olona nanantona anazy niteny mopera mba hampio aho mba evavao aho dia hampio fa tena mikorotana be ny tokantranoko ary tena enjana be. Dia hoy izy ilay mopera hoe oviana ianao no kofesy farany, mopera angamba aloha tsy dia misy idirana za fa tena tenanao fa tena urgent be ity fa tena mila vavaka izay fa tena efa korotana be ny tokantranoko. Na very mopera ihany ny oviana moa ianao no ny kofesy farany, tsy dia misy idirana za mopera dia izy mopera azafady fa tena misy idirana satria izay hozy izy no tiako tenenina anao hoe miaina ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ve ianao. Nahatonga saina ilay izy satria izay ny hitako hoe ianao tokoa izany mieritreritra fa ho zakanao ny fiainana mivesatra satria isaky ny manotana isika dia ohatran'ny hoe raha manana sakadao tsika dia ohatran'ny manisy vato ao anatiny ao isaky ny manota, mazefatra ny fiainana ary mitaraintsika hoe ahoana ary ny tena mahatonga ny fiainako dia ohatr'izao mihitsy satria tokony aina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika, tokony miala amin'izany vesatra izany nefa ny iritsika foana ny hitondra ny fahavesarana iny dia efa raha manao ny fampihavanana isika dia afaka daholo izany. Iny fahotana iny tsy mangeja anao intsony satria ny vesatry ny fahotana iny mihitsy no mahatonga ny fiainanao tsy ho lavorary sy ho sahiran-dava. Ny dingana voalohany aloha izany dia ny fandinihana ny feon'ny fieritreretana, mila fantatra ao ny fahotanao. Ny fanaovana izany moa izany dia misy examination de conscience na en anglais
examination of conscience. Io a dia listra andreo afaka mijery ianao amin'ny tambazotra ao a, misy hoe misy manaraka ny question maromaro manaraka ny didy folo sy ny didiny fiangonana, misy ny style hafa ohatra manaraka ny béatitude. Arakaraky ny reny a dia jerenao fotsiny, misy ny lesitra dia manaraka ny lesitra dia hitanao mety zao zany ny fahotako, zao ny fahotako. Rehefa fantatrao ilay fahotana dia ny faharoa dia manao fanenenana lavorary. Misy karazany roa ny fanenenana. Indray fanenenana tsy lavorary dia io ilay hoe manenina matahotra satria matahotra ny andeha any amin'ny helo ohatra, na matahotra nisy voka-dratsy ny zavatra ataoko. Zay ny fanenenana. Fanenenana aloha zany mahatonga anao manenina ny ratsy nataonao, fa nefa kosa tsy dia lavorary, fa ilay fanenenana lavorary izay manenina amin'ny fahotanao. Ary tapa-kevitra ianao fa tsy hamerina izany intsony satria tsapanao tokoa fa nampalahelo an'Andriamanitra ny zavatra nataonao, ary fantatrao fa nanimba ny fihavananao amin'Andriamanitra. Izay ilay atao hoe fanenenana lavorary. Rehefa vita izay dia misy ny fiankaikeloka. Amin'iny ianao miaiky ny helikao ary miditra ianao manao ny kofesy sy milaza izany amin'ny pretra. Dia eo moa ny fahaefatra ny fanaovana ny fivalozana. Rehefa vita moa iny men'ny operan'ny absolution ianao dia afaka daholo ny fahotanao, dia manao ny fivalozana ianao satria tadio tsara fa rehefa manota isika dia eo aloha ny fahotana fa misy fiantraikany iny zavatra ataonao iny. Misy fiantraikany amin'ireo olona manodidina anao, misy fiantraikany amin'ny fiainanao ary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ka iny fiantraikany iny no hanaovanao ny asa fivalozana mba hanaovanao ho fanarenana an'iny fiantraikany iny. Dia izay nanaovantsika ny asa fivalozana. Ary rehefa mihaino tsara ianao rehefa vita ny absolution, mihaino maopera ianao ity ny asa fivalozana ataonao dia tokony ataonao eny. Eo ny fampitsoran-keloka ara-sakramenta, iny moa zany ilay absolution dia mahazo famelan-keloka avy amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny maopera. Ny challenge izay ataoko anao dia manaova kofesy au moins isam-bolana. Raha afaka manao mihoatra an'izany moa ianao tsara. Raha ohatra sendra hoe tsy navita tamin'ity volana ity, volana manaraka tsisy olana, fa ny tanjona dia ny mba handehananao matetika sy mba hanalanao ny vesatry ny fahotana aminao, ary indrindra mba tsy hamerenanao ahatonga anao hanana herim-panahy sy fahasoavan'Andriamanitra hanampy anao mba tsy hamerina raha ohatra ka misy ireo fahotana izay miverimberina izay ataonao. Ny sakramentan'ny fanosorana amin'ny marary dia sakramenta amin'ny fanasitranana ihany koa. Dia indraindray moa misy hevitra diso kely fotsiny amin'ity, eritreritry ny olona hoe rehefa ho faty ihany vao maka maopera dia mahazo an'ity fanosorana amin'ny marary ity. Fa nefany tsy dia izay loatra ilay izy fa ilaina ho an'ny fanasitranana ilay izy. Dia eo koa misy karazany roa ilay fanasitranana, misy ny fanasitranana ara-batana ary ny fanasitranana ara-panahy. Fa araka nefa ilay tenintsika tany am-piandohana moa zany hoe ny olombelona dia vatana sy fanahy, ary iza moa ny tena important dia ny fanahy. Noho izany rehefa mandray an'ity sakramenta ity dia mivavaka isika indrindra ho an'ny fahasitranana ara-panahin'ilay olona, anefa kosa dia isaorantsika an'Andriamanitra raha ohatra koa ka sitrana ary mahazo fahasitranana ara-batana. Important zany izy ity raha ho an'ny tenantsika sy ho an'ny olona manodidina antsika ka hoe marary mafy, nanao fandidina na hoe niditra hôpitaly, dia tsara ny miantso maopera ary mandray an'io fanosorana amin'ny marary io. Matetika moa maopera koa dia manaraka izany dia manome anao ny kofesy, ary indraindray koa izy afaka mitondra communion izy dia andraisanao ny communion raha ohatra ianao tsy afaka mandeha mivavaka. Ny sakramenta manaraka moa zany dia ny sakramentan'ny fanambadiana.
Dia zava-dehibe tokoa ity sakramenta mariazy ity. Anisan'ny sakramenta izay tena ampoko tokoa izy ity satria anisan'ny sakramenta izay nitondra fanovana tamin'ny fiainanay mivady sy ny fiainan-tokantranonay tokoa ny sakramentan'ny fanambadiana. Raha tena mba andohana moa izahay dia anisan'ny nanao tokantrano masy izahay nandritra ny taona teo noho ny antony samihafa moa izany fa raha fehezina dia tena tsapanay tokoa fa tsy nentiny natao na dia nisy ara ny antony nefa tsy izay ny important fa tena tokony ny fanambadiana sy ny fisoana sy fanamasinana ny fanambadiana no important satria tsapanay tokoa izany fa niaina tao anatin'ny fahotana mahafaty nandritra ny efa hoen'ny taona izahay izay vao tonga saina sy nanao an'izany. Zava-dehibe tokoa nefa ilay izy tamin'iny nandray ny communion, nandray confesse, nanao confesse dia nandray ny communion dia nandray ny sakramentan'ny fanambadiana. Tarinan'izay dia tena niova tokoa ny fiainanay, tena niaina ny fahasoavan'Andriamanitra satria tokony tsaroantsika tokoa fa rehefa mahazo ny sakramentan'ny fanambadiana isika dia tokony fantatritsika fa misy fahasoavana lehibe izay omen'Andriamanitra miaraka amin'izany ary tsy tokony ho adintsika mihitsy fa tokony mivohy amin'io sy maka amin'io hatrany tsika satria indraindray tsy moramora izany manambady izany, tsy moramora ny fanambadiana, tsy moramora ny tokantrano, tsy moramora ny fitaizana ny ankizy. Mila tokoa ianao ny fahasoavan'Andriamanitra hiaina aminao sy hanampy anao dia amin'io no hivoizanao anazy fa ny fiainan'Andriamanitra izay avy amin'ny fahasoavana iny dia manampy anao tokoa amin'ny fiainanao rehetra, amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ny sakramentan'ny filaharana moa manaraka dia ny fanaovana ny religiosy misy ireo olona izay voantsy manokana ho amin'izany mba ho lasa mopera dia ny tiako afarany eto fotsiny dia mba tsara ny tokony resahana ny ankizy ihany ny fiainana religiosy. Isika moa izany io dia fiantsoan'Andriamanitra ho an'io aloha fa misy ny natsoina ho religiosy, misy ny natsoina hanambady ary io dia antso avy amin'Andriamanitra fa nefa kosa anjarantsika ray aman-dreny no mikolokolo ny zanantsika mba halala an'Andriamanitra sy halala hiaino ary hanaiky ny fiantsoan'Andriamanitra izay amin'ny fiainany. Na izy ho antsoin'Andriamanitra hanambady dia anjarantsika no mikolokolo azy amin'izany mba ho vonona ho amin'izany, na izy ho antsoin'Andriamanitra ho lasa religiosy dia isika koa no mba mikolokolo azy mba ho tonga amin'izany fotoana izany fa dia samy fahasoavan'Andriamanitra daholo izany. Dia izay indray ara no narosiko anao androany fa dia ingany mba nanome hevitra antsika sy nahalalantsika bebe kokoa amin'ny resaka momba ny sakramenta izay mivelabelahantsika androany. Fa ny tikam-pahatsiarovana kely fotsiny dia ny fanaovantsika sy ny fandraisantsika ny Eukaristia mba ho tena loharano sy fara-tampon'ny fiainantsika tokoa ny Eukaristia satria tsy iza fa i Jesoa no raisintsika amin'ny Eukaristia ary izy ilay lalana sy famarinana ary fiainana izay mitondra antsika any amin'Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetra ary dia mirary soa antsika rehetra koa ho tahian'Andriamanitra tsara hatrany.